Fiadanana eo aminao, fiadanana ho ao an-dapanao. Ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Rentsika sy Jesosy Kristy izan'ilay tokana tompontsika. Tonga amin'ny fotoana izay hifampaherezana, hifananarana amin'ny tenin'Andriamanitra indraintsika. Mialohan'ny tirantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia andeha aloha tsika hiara hivavaka mihitraka an'izao fotoana izao eo ampelantanan'ny Tompo. Andriamanitra ny tsara indrindra. Misaotra anao zahay satria mbola notahinao, mbola narovanao, mbola nomenao fofinaina mahavelona ka nisan'ny velatra hampamonjena indray tamin'ity androany ity. Misaotra anao koa Tompo malala satria tsy nierina velively na no tanjakay na no fahaizanay na no ny fitondrantenanay no mbola nazahoanay fofinaina mahavelona tamin'ity androany ity fa tena mbola ny famindram-ponao no tsy nahalan'ny ritranay tahaka an'izao. Ka ny izany rehetra Jesosy no angatahana famelan-keloka avy aminao. Raha toa ka manoloana an'izany fitiavanao izany dia mbola manao zavatra mifanohitra amin'ny sitraponao izahay dia mamindra-fo aminay ianao ary mamelana elokay. Tompo malalo. Ankehitriny izay dia manongila tsofina indray. Teheny miafatra avy aminao, teheny fampaherezana avy aminao, dia tendreny lelako tsy hanambara fa tsy sitraponao. Ary mifona izay mihaino koa dia tena mba ho tanilona ka Jesosy anerin'ny teninao ka hamaka fakalalana anatinay izany. Ary mba ho pian'ny mpankatoa izahay. Fa tsy pian'ny mpanadino ka mitaka ny tenanay sady mitaka anao. Andriamanitra izay ho tomponay. Ka dia manatry feno an'izao fotoana izao ary ianao Jesosy. Ianao mihitsy no ka meno ivon'izao fampianarana, fananarana izay hoentinay fampizarana izao indray. Dia mitenena araka ny fombanao Jesosy malala, vonintenanao izay mpianatra ao. Satria Jesosy malala. Amen. Ihany ten'Andriamanitra izay tsika mifampahery androany dia araka izay voasoratra amin'ny Koritianina faharoa andinin'ny fahafito toko fahafito dia ny andinin'ny fahafolo sy ny faha 12. Koritianina faharoa toko fahafito dia ny andinin'ny fahafolo sy ny faha 12 izay mivaky toy izao ny anaran'ny Tompo. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana, ho famonjena, tsy hanenenana fa miasa fahafatesana kosa ny alahelon'izao tontolo izao. Fa indro izany nampahaleovana araka n'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahazotoana manao ahoana teo aminareo. Eny fialantsiny manao ahoana, fahatezerana manao ahoana, fahatahorana manao ahoana, faniriana manao ahoana, zontom-po manao ahoana, famaliana ny ratsy natao manao ahoana. Tamin'izany rehetra izany dia nampiseho ny fahadisoanareo ny amin'izany raharaha izany ianareo. Ray masino manamasinana fahamarinana fa ny tenao no fahamarinana. Amen. Raha jerevantsika moa ny soramandry amin'ity toko fahafito ty dia ery ambonimbony kilary misy hoe fananarana ny kristiana tao Korinto mba tsy hikambana amin'ny ratsy sy ny filazana ny hafalian'i Paoly noho ny beban'ireo rehefa nahazo ny pistily nampitondrainy. Hitantsika tsara moa fantatsika tsara fa i Paoly no nanoratra ireto pistily reto ary i Paoly no tena nanoratra ny betsaka ny pistily betsaka indrindra ato amin'ny filazantsara vaovao. Fa raha resaka momba ilay ten'Andriamanitra tsy tsika raha isika ilay fa ny alahelo araka n'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana. Dia mety antany ianao inona moa izany ilay hoe alahelo araka n'Andriamanitra. Andriamanitra ve zany mampalahelo antsika? Andriamanitra ve zany manome alahelo antsika sa inona ilay hoe alahelo araka n'Andriamanitra? Raha mijery todikitsika ny tantara ny ireo apôstôlin'i Jesosy izay voasoratra amin'ny Baiboly raha mijery manokana isika fa nofidian'i Jesosy Petera ary nofidian'i Jesosy Jodasy. Samy nofidiany ho isan'ny apôstôly 12. Fa rehefa taty amin'ny farany dia hitantsika tsara fa i Jodasy namadika, Petera koa namadika. Mety hitanao hoe tsy mitovy nefa tena mitovy tena mitovy mihitsy ny sazisazy any Petera sy Jodasy satria mitovy samy famadihana, samy namadika. I Jodasy namadika an'i Jesosy noho ny vola, noho ny fitiavam-boninahitra, noho ny fitiavan-tena. Fa i Petera kosa namadika an'i Jesosy noho ny tahotra no faty. Satria mety hoe raha fantatry reto hoe niaraka tamin'i Jesosy dia homboana miaraka an'i Jesosy amin'ny azojaliana. Izany hoe
tsy amin'ny fitiavan-tena ihany le izy fa ndray fitiavam-bola, ny iray fitiavan-tena tena hoe tsy dia ho faty fa fitiavana an'ilay aina. Nefa misy tenin'Andriamanitra ny teny izay tahavery ny aina ozy izy no havonjy izany, fa izay tahamonjy ny ainy kosa no havery izany. Izany hoe rehefa miara-dalana amin'i Jesosy izany tsika dia tokony tsy ho hita ao anatintsika ilay atao ohatra hoe sao dia maty amin'izany ianao, hoe sao dia tsy mahazo tombony amin'izany ianao, hoe sao dia maty antoka amin'izany. Satria rehefa miara-dalana amin'i Jesosy raha nieraka amin'ny mpianatra izy mandehana nanomana-paka tsy nampitondra izy na vola na inona fa tanteraka soamantsara, satria rehefa miara-dalana amin'ny Jesosy ianao na miainga amin'ny zéro ary ianao eny am-pandehanana dia tsaroa fa feno ny ao anaty aronao amin'ny any fifaran'izay lalana sy izay dia tianao tsatsarina, satria Andriamanitra tompony zavatra rehetra izy mahefa ny zavatra rehetra. Dia ito izy miteny fa alahelo araka an'Andriamanitra. Misy fotoana tokoa amin'ny fiainantsika tena hoe tsy fantatritsika hoe inona ilay tena antony fa tena malahelo tsika, misy zavatra manavesatra antsika nefa tsy takatra ny saintsika mihitsy hoe inona ilay zavatra manavesatra antsika. Tena ilayntsika dia tratran'izany. Ny olana tamin'i Petera sy Jodasy inona tsy nampitovy azy raha samy namadika an'i Jesosy izy ireo, samy mendriky ny velonana izy ireo ary mino marimarina kokoa fa nitovy tsisy valaka ny sazy nahazo an'i Petera, ny sazy nahazo an'i Jodasy raha toka nibebaka izy. Fa io ny tsy mampitovy azy. I Petera nahatsapa ny fahadisoany, nalahelo mafy dia nibebaka. Ary mino fa tena nibebaka foana mihitsy Petera mandra-pahatsanga an'i Jesosy tamin'ny maty ka niaonany tamin'i Jesosy, namindran'i Jesosy tamin'ny fasafasy mihitsy. Zay izy vao tena nahery amin'izay. Fa tena hoe mino amin'izany fa tena nibebaka foana i Petera, satria teny hoe izy dia nitomany mafy. Tsika izay mahita ny film iny na mamaky ny teny ihany koa dia tena nitomany mafy Petera. Ary tena nahatsiaro hoe aniory Petera raha mbola tsy hainy akory ny akoho dia anda intelo ho tsy mahalala ianao. Tovy tsisy valaka ny sazon'i Petera sy Jodasy fa Petera nisafidiny an'iny hibebaka. Izay ilay hoe ny alahelo araka an'Andriamanitra. Rehefa mahatsapa ianao fa tsy nety ny zavatra nataonao, ratsy ny zavatra nataonao, ny zavatra tsara indrindra raisina, mizakazaka eo apototry ny hazo-fijaliana mametraka an'izay olana na izay zavatra mampalahelo anao izay. Fa aza misafidy tahaka ny Jodasy. Jodasy namono tena, nanantona ny tenany, nisy alahelo tao anatin'ny Jodasy. Fa tao anatin'ny Jodasy netiny namonoana tena satria matahotra izy. Fa sao dia hovonoan'ny olona na hovonoan'ny apôstôly na hoe izay ny olona dia alohan'ny izy mihitsy ny namarina ny tantarany. Zareo nefa fa tsy sitrakan'Andriamanitra mihitsy. Fahaverezantsika zanak'olombelona fa naray ara. Izay mahatonga an'ilay ohatra ao amin'ny Baiboly hoe raha misy olona very farantsakely ray na very ondry anankiray dia tena mipipopo mandra-pahitany an'iny, satria ilay efa mipetraka tsara, fa ilay ray very iny tena mankarary ny ainy. Tahaka an'izany koa ny fanahintsika. Tsy fon'Andriamanitra izy ho very. Na ray ary raha ny tena sitrapon'Andriamanitra tsy ho very mihitsy Jodasy, fa i Jodasy nisafidy ny anarin'ny tenany tena mono tena, nanantona ny tena. Petera nisafidy nibebaka dia lasa mpanompo mahery, lasa apôstôly mahery nampiasain'Andriamanitra ny asa. Ary tena niteny izy eo aminao Piera no anorenako ny vatolampy. Nefa dia Petera dia isan'ny namadika an'i Jesosy ihany koa. Ka eo amin'ny fiainantsika indraindray dia mandalo an'izay tsika hoe ohatra nytsika rehetrarehetra efa nanaikina tsy ny tompo, efa mpianatry ny tompo, efa apôstôly ny tompo tsika. Satria tsika mandeha manatanteraka amin'ny baiko ny mandehana dia tonga mpianatry ny firenena rehetra. Tsika koa ato amin'ny izao groupe misy antsika izao dia hitanareo tsara fa tsy misalasala mihitsy, miara-mivavaka, miara-manjoka devoly, tena tsy misalasala tsika satria izay asa tokony ataony koa ozy ny tompo. Tsika izao koa dia efa apôstôlin'i Jesosy. Dia amin'ny apôstôlin'i Jesosy antsika izay nefa misy fotoana koa tsika mamadika an'i Jesosy. Eny antsefatsefa iny. Asa namaky zavatra ianao tao am-piasana, na nisy zavatra very tao am-piasana, na nisy zavatra nataonao dia matahotra ianao hijoro amin'ny fahamarinana dia mandaingy. Matahotra ianao hijoro amin'ny fahamarinana dia mandà. Dia nefa tsy mitondra fiadanam-po anao mihitsy ny zavatra iny, tondra alahelo anao iny. Kanefany raha misafidy tahaka ny Petera ianao, tondra n'iny alahelonao iny eo apototry ny hazo-fijaliana dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe miteraka miasa fibebahana ho famonjena tsy anenenana. Satria tena tsy nanenenan'i Petera mihitsy ny bebaka ary ny verina tamin'Andriamanitra. Fa i Jodasy tsisy azo atao amin'intsony fa dia efa any amin'ny hafobe izy. Tsisy azo nihina atao amin'intsony fa Petera nanaiky bebaka dia voavonjy izy ary tsy nanenina. Dia ohatr'izay koa zazy ianao, aza mamoy fo zay nge ny olany.
ny olona eny amin'izao tontolo izao raha vao misy zavatra manavesatra azy dia inona ny ataony? Misotro, mifoka, migoka, miloka, mijangajanga, manao an'izay danin-kibony mandeha amin'ny fahafinaretana izao tontolo izao. Nefa tondra azy ho aizy io any amin'ny famonoan-tena. Tondra azy any amin'ny famonoan-tena. Hitantsika ireny olona matin'ny overdose ireny. Nisy olona boboka toka ny alina tsy mifotsy no maraina maty. Mitondra taranaka Jodasy tsy misafidy fibebahana fa misafidy fanamelohana, misafidy fahafatesana. Izay ilay hoe ny alahelo amin'izao tontolo izao. Ny zavatra eto amin'ity izao tontolo izao ity tsy misy mitondra vokatra tsara ho antsika fa mitondra antsika any amin'ny fahaverezana mandrakariva. Ka noho izany mila misafidy foana tsika hoe iza no arahantsika. Tsisy olona izay tonga lafatra. Na ny tenin'Andriamanitra dia manambara an'izany tsisy marina na dia iray ary. Tsisy marina na dia iray ary. Fa misafidiana foana miverina amin'ny tompo. Avy mipito ny marina. Fa tafatsangana impito izy. Satria Andriamanitra tsy mamototra ny tananao izany ary rehefa nanome toky izy fa tsy afoy na hasaraka anao akory ao izy. Fa momba anao mandra-pahatonga fataperan'izao tontolo izao. Dikan'izay tsy miala fa mahatonga antsika ilay hoe tsy alaizy mahatonga antsika ilay matsiaro malahelo Zaho manokana tena hoe ampanetreherina itenenako antsika fa anisan'ny teny nomen'ny tompo aty mbola tsy fantatra akory hoe izaran'izao tenin'Andriamanitra eo aminareo fa teny napetsako ny tompo tao am-poko. Satria tato tena matsiaro mavesatra, matsiaro malahelo. Dia indray hariva tena ozy ianao no tsy zakako intsony izany. Tsy afaka hena amin'izany satria te hitomany mafy tena mangorakoraka ny anatiko ny malahelo. Izany efa raha jereko ilay fiainako tsisy problème tokony hindehanako hitomany mihitsy. Tsisy olona hoe nanafotoana fa tena henoko hoe malahelo any anatiko any. Dia farany lasa nandoaly. Nandoalika dia rehefa nandoalika dia nidelivreko tamin'ny anaran'i Jesosy daholo izay pensée négative rehetrarehetra, izay zavatra mamatopatotra ana rehetrarehetra. Fa tena maivana amin'izay nitsangana avy eo. Vita ny délivrance an'izay zavatra tsy fantako rehetrarehetra nefa mitady amikipikotra anazy ziza tena hitako soulagé be. Dia io teny io napetrako ny tompo tambavako hoe miala helo araka an'Andriamanitra miasa feo fibebahana ho famonjena tsisy fanenena. Dia tena tsapako hoe nisy zavatra izany tao ambadika tao navesatra. Mety tsy takatra ny saiko, mety tsy hitany masom-panahiko na le fanahy an'Andriamanitra tao anatiko no nampalelofako. Satria mahatonga miteny an'izany misy zavatra zany mba herinao misy fotoana dia tsy azonao nefa nitodika gauche ianao ianona dia misy fotoana iny ohatry ny pince kely anao anatinao dia malahelo le fanan'Andriamanitra. Ianao ve dia tsy matoky fa mbola ho avy ny anjaranao? Inona izany le mampalahelo anao? Inona le mampangoritsina anao amin'izany zavatra izany? Ka na eny fijoroana vavolombelona be da be mihitsy tato ato ny sesesy tena tsara ohatry ny nangoritsina tany anatiko nefa ahoana izany zaho mbola tsy nahazo an'ilay valim-bavaka nangatahako foana. Hitantsika dia raha mametraka doto ohatr'izay tsika dia mampalahelo an'Andriamanitra. Indrity izanako za ve rainy dia tsy mitaraina amiko izy fa dia mandrondronotra fotsiny eny amin'ny sisiny eny. Sa ve tsy atokisana ny fitondrako sy ny fitantanako? Mila matoky ny fitondran'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra tsika. Satria manana hevitra tsara ho antsika foana Andriamanitra ary manana fotoana tsara indrindra hanomezana antsika an'izay ilaintsika. Fa mila tsika manana faharetana ary mila tena hoe manana fitoniana. Raha vavy anankiray tena nampahery anahy rehefa niteny azy hoe zaho atatoato malahelo foana. Dia izao ny zavatra niteneny anao hoe ianao fara manatona n'Andriamanitra mangataha fahonoana tena. Fa tsy amin'ny fahonoana tena ianao satria ianao ohatry ny mery mitoditodika gauche à droite dia mangataha fahonoana tena amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny fahonoana tena ianao. Misy zavatra tokony misy ao fihezinao ao anaty zavatra iray hoe ity hatreto ny farany ity dia avelako eto ity fa za matoky foana vita tanan'Andriamanitra. Raha vao mifoana kely tsika raha misy zavatra kely mibilisatra kely fotsiny dia efa tafiditra ao anatintsika le fampahoriana ao anatin'izay. Dia izay tenin'ilay rahavavy anankiray izay mihitsy ny tena nanosika andohalika ary tena hitaraina amin'ny tompo tan-dranomaso tamin'ny taraina rehetrarehetra dia tena soulagé rehefa nasorony Jesosy teo an-tsoroko dia zavatra nanavesatra. Dia izay no araka ny tenin'Andriamanitra izay nomena mamaim-poana dia aoka hizara mamaim-poana dia rehefa tonga tamiko tenin'Andriamanitra io izay nahatonga hisafidy hizara amintsika ihany kosa dia ampahery antsika. Satria raha jerevantsika ny amin'ny andininy faraka ambin'ny folo dia miteny izy hoe fa indro izany nampahaleovana araka n'Andriamanitra izany, indro izany
lahelovana araka n'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahazotoana manao ahoana teo aminareo. Ohatra na manokana zao ny fahatsapako fa ny soron'Andriamanitra tao anatiko ilay alaina naniraka tonga dia izara ingaikaingana ilay tenin'Andriamanitra ary ampaherin'ny hafa izay mety hoe mandalo olana ohatra na ihany koa. Dia izay ilay izy hoe nitondra inona eo aminao ilay fahatsapanao. Fa tafasaraka tamin'Andriamanitra ianao dia tafaverina indray teo amin'Andriamanitra dia nitondra inona teo aminao sa ianao fotsiny mandindia ohatranao hoe afaka dia izay dia vita dia nijanona teo. Fa za zao raha vao nandray ny tenin'Andriamanitra io ohatran'ny hoe révélation dia tonga dia mifantako dia izao hoe na roviana ny hitondra fampaherezana tonga dia tia aloha ny ato anaty menu. Kanjo voate indray hitondra fampaherezana dia izay ilay tena sitrapon'Andriamanitra. Hoe nitondra inona teo aminao ilay izy nitondra fahazotoana manao ahoana hozy. Eny fialantsiny manao ahoana, fahatezerana manao ahoana, fahatahorana manao ahoana, faniriana manao ahoana, zotom-po manao ahoana, famaliana ny ratsy natao manao ahoana. Tamin'izany rehetra izany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha izany, nampatsiahany fahadiovanareo ny amin'izany raharaha izany ianareo. Satria izay foana ilay izy hoe tonga dia mijoro vavolombelona avetsanytsika rehefa avy mandalo zavatra ohatran'izay satria izay ny tena sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra dia aza fenina fa azarao fa mampaheriny hafa ireny zavatra sitraintsika sy lalovantsika ireny ka tena hoe nafahan'i Jesosy tsika mety hitreretintsika hoe maivana fa tena hoe manampy antsika be dia be ireny. Satria androany maraina koa dia tena hoe nisy olona nifamaly tamiko izay dia izaho moa izany nanaja ny safidin'ilay olona dia rehefa vita ny fialatsiny sy ny sisa izy tsy namaly intsony dia nanaja ny safidiny dia navelako tany dia androany maraina izy nitonga niteny anahy nialatsiny sy ny sisa dia izany tonga dia fantako dia izao hoe izany zavatra rehetra izany dia efa test ataony devoly sady indray hoe anao pratika ve ianao sa tsy anao pratika arany ahoana ny toeponao sy ny sisa fa za tonga dia nandray am-pitiavana be. Tonga dia nandray avy hatrany ny famelana amela heloka an'ilay olona nandray ny fifomany lamina ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny zavatra tiako ampaherezana antsika dia izao hoe tsy mora reto miara-dalana amin'i Jesosy indrindra amin'izao ady farany izao. Ady farany tsika izao dia tena hoe mila mihitsika mijoro mpandresatra amin'ny farany fa dia mampahery antsika rehetrarehetra dia aza misaraka amin'i Jesosy. Fa ho eto amin'i Jesosy foana inona indraindray ianao mety mieritreritra hoe inona iantony mahatonga an'ity zavatra anankiray ity mitrango eo amin'ny fiainako na hoe fa maninona ohatran'izao ny fiainako fa tonga dia mizaka izaho potitriny azy fijerena aza manontany endra koto aza manontany endra be aza misaintsentry fotsiny hoe inona ary izany fa tonga dia anontany mihitsy Jesosy inona ilay tena problemako satria izaho manokana dia nahatsapa hoe misy antony daholo ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainako fantako satria haiko ilay hoe ohatran'ny ahoana fomba fiarahako amin'Andriamanitra dia tena nahatsapa hoe misy zavatra tian'Andriamanitra ho rivelena amiko indray amin'izao zavatra mitrango izao misy zavatra tian'Andriamanitra hitsy dia rehefa ndresaka tamin'ny tompo moa dia izy no namaly izy no niteny tamiko izy no nanolotsaina dia tsapako teo inona ilay zavatra tokony ialako dia inona ilay zavatra tokony ho atrehako sy tokony ho arahako ka dia mampahery antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'ny tompo dia azadino izay hoe niala elo raka an'Andriamanitra dia miasa foana fibebahana. Tsika zanak'Andriamanitra tsy mamoy fo fa tsika zanak'Andriamanitra dia mandeha foana bebaka manatona an'Andriamanitra foana satria izy nefa miteny fa izay manatonao tsy mba ho laviko mihitsy dia aza mianatra na fahotana tahaka ninona ary nataonao fa izy efa manome toko hoe dia hifandatritsika efa na dia mena tahaka ny zaka aza ny fahotanareo izy dia ho dioviko fotsy tahaka ny ora-banala dia anolotsaina anao anie Jesosy anolotsaina anao anie fanamasina ampahafantatra anao an'izay mety alahelo araka an'Andriamanitra misy eo amin'ny fiainanao mba hahafahanao mibebaka mahazo famonjena ary tena migaranty anao sady isan-drato tsy hanenina anao izany tena hitondra fiainana sy fiadanam-po mandrakizay ho anao. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany afa ho amintsika tsirairay aby ny fahasoavany sy ny fiadanany. Jesosy malala. Misaotra anao tamin'ny fampatsiahivana izay nentinao androany taminay indray ary misaotra anao satria tena miandry anay fotsiny tokoa ianao anatina anao dia tena hoe averinao aminay. Na ohatrany ahoana na ohatrany ahoana namiraviran'ny satana anay nakany izay anjaranay anjara-pifaliana anjara-pahasalamana amin'ny lafiny rehetrarehetra dia tena hoe amin'ny fotoana anatonay anao dia averinao
aminay daholo azy tokony ho anjaranay rehetrarehetra. Dia misaotra Jesosy satria tsy fonao izy ho very tokoa zahay na rahara fa tena hoe miasa amin'ny fomba mahagaga ianao mampatsiahy anay. Ka dia tehirizo am-ponay Jesosy Kristy ny teninao. Tehirizo am-ponay mba tena hoe iainanay mandritry ny androm-piainanay ary tena hijoroanay vavolombelona amin'ny lafiny rehetrarehetra ihany koa fa velona sy manjaka ny tomponay. Dia misaotra Jesosy malalo voninahitra dia ho anao irery ihany. Amen.